fanabeazana ny olom-pirenena, fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana, fifampifehezana, fanadiovana ny tanàna, fiarovana ny tontolo iainana, fampiofanana maro loko, mifanaraka amin'ny filan'ny olona. Tsy kopaka-mbava ny asa ho an'i Germain Randriamiandra, izay nilatsaka kandidatima ny ambavahitokana laharana 5. Hitoetra amin'ny asabotsy ho avy izao ny fanentanan'ny olona sy ny fampahafantarany ireo vinan'asa ho an'ny commune. Saika efa voatety miverimberina tokoa ireo fokotany enina mandrafitra ny commune ambavahitokana. Ampahany vitsikely amina tanàna ray sy roa sisa no tsy voatetinay fa efa saika voatetinay isam-baravarana sy isam-bohitra avokoa zany. Dia akoatran'izay moa zany akoatran'ny hoe fitedezana isam-baravarana fanentanana dia nisy ihany koa ny kabary natao ao anatin'ireny vohitra mitokatokana isan-karazany ireny nampahafantarana ny olona ny foto-kevy be entiny tiako Madagasikara anatin'izay andraisana ny andraikitra eto anivon'ny commune zay. Dia isy ary zany karazana carnaval lehibe atao anentanana ny vahoaka sy ny mpiara-dia rehetra mba anehoana fa eken'ny olona ilay foto-kevitra izay tiako Madagasikara andraisany alahatra sy andraisana ny tanana izay andraikitra eto anivon'ny commune zay avy amin'ny alalana hetsika lehibe midina an-dalambe sy tandavana tomobile atao manerana fokotany rehetra. Nafonja ny afatry ny mpandrindra ny fampelezan-kevitry ny antoko-timma teto ambavahitokana ho an'ny olom-pirenena tsy akanavaka, manandanja ny safidy ary tsy voafidim-bola na atakalo zavatra tsy aharitra. Sanatria koa hoe zaza solon-dehibe ka ampitandrina fa na izany raha no ny fiarahamonina sy amin'ny anaran'ny tanàna izay raha-mianana dia mampitandrina ihany aloha. Aoka isika mpanao politika tsy ho voasarika eritreritra zavatra ratsy amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina io. Aoka ihany koa isika mpiarahamonina rehetra tsy ho jonoana amina vola kely mahavonjim-poritra animba no avin'ny tanàna sy no avin'ny taranaka fiara-mandimby mandritra ny 5 taona indray. Aoka mba ho sahitsoro amin'ny marina sy anampy amin'izay fijerena izay tsy mety rehetra ao anatin'izay fikarakarana sy mandritra ary mialoha ary aorinan'izay fifidianan'izay. Tiako Madagasikara dia manana rafitra sy fomba fiasa ahafahana manara-maso sy miambina amin'izay fanodikodinana ny safidim-bahoaka izay. Andrainy andraikitray izay raha toa ka misy zany fa engana mba tsy hisy zany satria tanàna iombonany dia tsika samitsika samy eto foana miara-monina eto any ka ratsy raha isika samitsika no ifanao ratsy eto amin'ity tanàna ity. Ny rarina dia mba tena hizotra araka ny tokony hoe izy ny fifidianana mba izay tena mandresy no hivoaka mpandresy amin'io fa tsy hisy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Anisany mampiavaka ny candidat Germain laharana 5 ihany koa ny fahaizany mametraka laharam-pahamehana mifandraika amin'ny mararin'ny vahoaka. Andrindrana izany, isy ny fivoriana indroa isan-taona amaritana soritra asa iraisiny eo anivon'ny commune ka ireo mponina ho aminy no entanina ny hevitra sy androso sosikevitra ho fampandrosoana. Entana zany ny candidat tolotry ny tiako Madagasikara sy ny mpiara-dia rehetra manentana vahoaka tonga hifidy arak'izay tratra satria io miendrika maha olom-pirenenan'ny olom-pirenena rehetra anehoanan'izay safidy izay. Fa manaraka an'izay dia manentana anareo koa mba hifidy ny candidat tolotry ny tiako Madagasikara dia tongava mifidy tompoko numéro 5 tiako Madagasikara.